Azon'Andriamanitra ny ankasitraka antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Averiko ny mandeha. Azon'Andriamanitra atao ny mankasitraka antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ahoana no mety hahatonga antsika izay lavo sy mpanotaka nefa ankasitrahana? Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny alalan'ilay tiaontsika Jesosy Kristy. Izy no nitantana sy nivimbina antsika. Tena resy lahatra isika fa raha Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ary raha Jehovah no miambina ny tanàna, zary miaritory foana ny mpiambina. Ary raha Jehovah no nitantana antsika, tsy tafahoana isika ka dia andeha fampiaraba, mpitsikitsikina, mpifaliana, tafahoana somatsara amin'izao anio izao. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ry mpiara-midinika rehetra, misy fanontaniana napetrako tany am-piandohana izay nasako anao. Ahoana no mety hahatonga anao izay olona lavo sy mpanotaka nefa ankasitrahan'Andriamanitra izay masina? Andeha hojerevantsika avy-hatrany ny voalaza amin'ny bokin'ny Romanina toko 9:1. Mahafinaritra ny teny ambaran'i Paoly. Romanina toko 9:1 manao hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Romanina toko 5:9. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Na tsy mbola manao fihetsika ny ninona azy zay isika olombelona, dia efa nandrotsaka ny fahasoavany ho anao Andriamanitra. Raha tsy mbola miteny ninona kory isika, dia efa manatona antsika Andriamanitra. Manolotra fahafahana ho antsika Andriamanitra mba handray na handany fitiavana. Malalaka. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mahafinaritra ry mpiara-midinika ny teny ambaran'i Paoly. Azontsika atao ny mihavana amin'Andriamanitra sy ankasitrahana io masony, fa amin'ny alalan'i Jesosy ilay mpanavitra antsika ihany. Averiko ny mandeha. Azonao atao ny mihavana sy ankasitrahana io mason'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny finoana ny asan'ilay mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Petera toko 2:1-4, Hébreu toko 2:1-2:1, dia misy taridalana ao amin'izay fomba azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra. Manasa anao mba hamaky azy. Fa ny zavatra azo lazaina amin'ireo andinindreo dia izao hoe: tsy misy zava-tsoa hain'olombelona lavomena an'Andriamanitra raha tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra. Averiny ilay mandeha. Tsy misy zava-tsoa hain'olombelona omena an'Andriamanitra raha tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra. Tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny nanolorany an Jesosy. Jesosy no vahaolana mba hahafahantsika ankasitrahana io mason'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy ry namana isany, dia azontsika atao ny mahita sitraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Hébreu toko 1:1 dia milaza mihitsy ary Paoly manao hoe: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza atao azahoana sitraka aminy. No ny asa ataon'i Kristy izany namana isany, dia azontsika atao manantena ny fankasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary amin'izay fotoana izay dia isaina ho isan'ny marina isika eo mason'Andriamanitra no izany asa ataon'i Kristy izany. Tadio tsara fa manao asa fanavotana ho antsika Andriamanitra. Ary tadio tsara fa noho ny amin'i Jesosy dia ao anatintsika Andriamanitra. Mahafinaritra ry mpiara-mianatra namana isany ny fahatsapana an'izany hoe
Jesosy manao asa fanelanelana ho ahy sy ho anao ao an-danitrao. Tsy vitako, tsy vitanao ny manatona an'Andriamanitra raha tsy teo Jesosy Kristy ilay mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Noho ny aminy dia azontsika atao ny mahasitraka amin'Andriamanitra. Jesosy ilay vato velona azontsika antonona amin'ny fotoana rehetra. Ho Andriamanitra anie hanome anao ny fanapahan-kevitra androany mba ho sa manatona an Jesosy ilay hanim-pahalalana ho anao, ilay hanim-panavotra anao ary ilay antoka ho anao fa amin'ny alalany dia azon'Andriamanitra atao ny mankasitraka anao zay mpanota tsy mendrika tahaka. Tompo anio momba anao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisinao amin'ity androany ity. Andeha hiaraka hivavaka isika amin'ny antsika izany dinidinika izany ary manasa anao indray mba ho avy hiaraka dinika taitsika amin'ny manaraka. Hivavaka ary isika. Jehovah rainay izay any an-danitra ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay ianao, ilay fananavitra anay ary mbola manavitra sy mamonjy anay na dia hatramin'ny ankehitriny sy mbola mandrakizay. Misaotra fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay dia azonay atao ny manatona sy mahita sitraka eo anatrehanao. Tsy mendrika izahay kanefa noho ny amin'i Jesosy be isainao marina eo anatrehanao izahay. Aoka izany ny ampahery anay ary aoka izany ny ampahery ihany koa izao mpiara-midinika amiko izao. Mitahy anay miara hiatrika ny tontolo andro aoka mba hita sitraka izay hita fitia eo anatrehanao izay amin'izay rehetra ataonay sy izay rehetra alehanay. Amin'ny anarana Kristy nanonanay sy angatana izany mivavaka izany. Amen.